Miamaritra tsano ny fiara-miasa misy eo amin'ny université tsy miankina ASEM sy ireo université any ampitan-dranomasina any. Ato indray dia isy ny andiana mpianatra afaka noho ny fianarana any ivelany. Mpianatra manodidina ny 20 taona eo no afaka noho ny fianarana any ivelany vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny université ASEM sy ireo université any ivelany raha tsy hitanisa afa-tsy ny USAG School of Management ao Lille sy Paris. Nitsofiny filopamorona vondrom-panabeazana ASEM marany tokoa ireo mpianatra avy amin'ny andiany fahavito avy amin'ny sampam-pampianarana management des affaires ao amin'ny mention gestion izay anainga amin'ny herinandro avy zao. Misy vokatra le ezaka izay nataon'ny université ASEM amin'izay fisokafana miany velany zay satria tsika tsy afaka hikatona fotsiny amin'ny manositsika eto izay zavadehibe fa isan'ny safidiny noho ny fianarany any amin'ny Sinos Maurice ka hibatany mari-pahaizana master i Jessica izay manana ny mari-pahaizana Bachelor of Business Administration na BBA ankehitriny. Le management des affaires nataoko tato amin'ny ASEM dia navita 3 années tato dia nikasa andeha ho any Maurice ny fianarana master en BBA any. Manana daholo na resaka fond na ny saina na ny vatana na ny mpianatra. Nilaza Andriamatoa Rakotomana Emile Raileso rekteurany université ASEM manandritra ny fotoana fa manana safidy ny tsiraray avy amin'ireo mpianatra na hiasa any ivelany na hiverina mpandroso ny firenena.